Tombona ao aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amina. Andeha hivavaka isika. Ry Tompo Iray eny an-danitro, misaotra anao izay rehefa maraina tahaka an'izao satria mamaly vavaka ianao. Napetraka eto am-pelantananao ny alina miaraka amin'ny torimasonay. Dia namaly vavaka ianao Tompo, voninahitra ho anao. Ka arak'izao andro vaovao izao koa, dia indroko ny tenanay, atolotra mba hanjakanao mandrakariva, mba ho vaovao koa ary amira-pirata ny voninahitra ao any izay ataonay rehetra amin'ity tontolo andro ity sy mandritra ny androm-piainanay rehetra. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Omaly isika ry havako dia niresaka ny Andrea, ny taonany Simona Petera Ralahany ho an'i Jesosy. Anio indray dia ny taoman'i Filipo any Natanaela kosa no hojerentsika. Andeha ary hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny Jaona toko 1, 7:7 ka hatramin'ny 9:7. Noho ny ampitso dia te hiala ho an'i Galili Jesosy, ary nahita an'i Filipo izy ka nanao taminy hoe manaraha. Ary Filipo dia avy Betsaida tanànan'i Andreasy Petera. Filipo kosa nahita an'i Natanaela ka nanao taminy hoe efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany, dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Ary io Natanaela taminy moa mba misy zava-tsova avy any Nazareta, dia hoy Filipo taminy andeha izaha. Amen. Ry havako, izany tantara izany dia ahitantsika an'ilay fifampitaomana izany. Ka i Filipo dia mora nitarihan'i Jesosy satria ozy fotsiny ny Tompo hoe manaraha dia nandeha izy. Fa tsy mba toy izany kosa ny fitaomana ny Natanaela, satria raha niteny i Filipo fa efa nahita an'ilay voalazan'ny soratra masina, dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta, dia nandeha nanaraka azy izy. Fa vao nandre kosa ity farany, izay nitenen'ny Filipo eto izany hoe nahita ny Tompo izy, dia indrindra moa ka nandre an'ilay hoe avy any Nazareta, tanàna kely tsy dia manahoana akory, nefa Mesiny resahana eto, dia somary tsy neken'ny saina maneritreriny izany. Ary dia izay no nahatonga anazy lasa miteny hoe fa mba inona koa, olona manahoana ny avy any amin'izany tanàna kely izay tsy dia malaza akory Nazareta izany. Fa i Filipo dia mbola nandresy lahatra azy, nandresy lahatra ny Natanaela ka nanao taminy hoe ndao ianao izaha, araka ny DM izany. Ry havako, eny mety manahirana toy izany tokoa ny fitaomana olona ho an'ny Tompo. Mety manahirana tahaka izany tokoa ny famoriana vokatra ho an'i Jesosy Kristy. Fa ny anjarantsika dia mivavaka tsara, dia mitenena ihany ry havana, mitaoma ihany ny hafa, fa izany no adidintsika amin'izao. Ary indrindra mba ahazoantsika mahazo indray olona vaovao hanolo-tena ho an'i Jesosy Kristy. Dia mahereza ry havana ary mahazo toy indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha hivavaka ary isika. Tompo Iray eny an-danitro, mety tsy takatry ny sainay tokoa ny havalin'ny hafa rehefa mitaona azy ho any aminao izay, kanefa dia mangataka izay ny fanahinao masina. Hiasa mialoha mandrakariva Tompo, ary andresy lahatra an'izay mba taominay, izay mba hoentinay ao anatrehanao Tompo, mba ho anisan'ny ondronao, mba ho anisan'ny olom-bonjena, mba anisan'ny andova ny fanjakan'ny lanitra. Petraka aminao mandrakariva Tompo izany rehetra izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.